Finaritra tompolahy, miarahaba tompovavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fandarina izany malaza. Afakafakady aloha izany ny CENI raha ny fanambarana androany satria nambaran'izy ireo fa efa lasa eny anivon'ny gouvernemanta nitolo-kevitra mahakasika indrindra ny volavolana teti-androm-pifidianana izay nambaran'izy ireo fa tokony hanatanterahana fifidianana filoham-pirenena ho an'ity taona 2024 ity. Ny lalàna no mametraka fa tokony hisy filoham-pirenena vaovao ny volana janoary 2024, izany hoe ao aorianan'ny 9 janoary tokony eo amin'ny 20 volana janoary 2024 dia filoham-pirenena vaovao vita fianianana indray no tokony hitantana ny Madagasikara. Tao anatin'izay volavolana tety andro nomen'ny CENI izay ny amin'ny hoe fiodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena ny 9 novambra 2024 ary fiodinana faharoa raha toa ka tsy misy mahazo ny atsasa-manila mihoatra an'izay vato izay ny kandidam-pifaninana dia ny 20 volana desambra 2024 no tanterahana ny fiodinana faharoa. Rehefa mandeha ohatran'ireny ny volavolana tety androm-pifidianana dia makany anivon'ny gouvernemanta izany. Ny gouvernemanta no miantso ny fivoriana eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta mijery ny ambaindain'ny lalàna samihafa ary midinika izany rehefa izany dia makany amin'ny filan-kevitry minisitra amin'izay fotoan'andro izay dia manatrika izany ny filoham-pirenena. Eo anatrehan'ny filan-kevitry minisitra no tsy maintsy maka fanapahan-kevitra araky ny lalàna ny amin'ny fanekena ny daty izay volavolana daty nomen'ny CENI io. Izany hoe tsy mbola daty raikitra ofisialy akory io daty io fa tsy maintsy mbola makany amin'ny gouvernemanta satria ny gouvernemanta no hampanaiky azy eo anatrehan'ny lalàna. Rehefa hakatoavin'ny gouvernemanta izany dia tsy maintsy mbola misy indray didim-panjakana ho raisina hiantsonana mifidy handaja-bato amin'ilay daty voatondro ny raisin'ny lalàna dia mety ho ny 7 volana novambra ohatra izany raha ohatra ka voatazona io daty io. Fa mety manana ihany koa ny fomba fijery ny gouvernemanta ny amin'ny hoe ny fahafahana na tsy fahafahana hiarika fifidianana na mety ho manana ny fomba fijeriny araka ho vaovao samihafa voarahany na izay mety ho contexte na mety ho situation samihafa hitany eo ambany masona na izay mety ho paikady politika ka mety handavany izany volavolana tety androm-pifidianana nomen'ny CENI izany. Fomba daholo izany fa ny CENI dia angatahana hatrany hatrany izany volavolana tety andro izany fa mifanapahana an'izany dia ny gouvernemanta mamoaka ho lalàna ho isika. Ka raha ny gouvernemanta mamoaka an'izany ho lalàna tsy mbola raikitra izany raha tsisy ny convocation des électeurs manaiky ny fidy handaja-bato amin'ny vaninandro ny fifidianana izany izay hanaovana ny fiodinana voalohany. Iny vao tena azo heverina fa hisy ny fifidianana rehefa mamoaka an'izay convocation des électeurs na fiantsonana ny fidy handaja-bato amin'ny vaninandro hanaovana ny fifidianana izany 90 andro farafahakeliny mialohan'ny fifidianana eo anivon'ny gouvernemanta. Pitsopitsony araky ny lalàna izany resahantsika rehetrarehetra izany fa na tiana na tsy tiana aloha mila ny hevitry ny ACC ihany koa ny amin'ny hoe fanaraka io na tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana. Fa mila ny hevitry ny ACC ihany koa ny amin'ny hoe fanaraka amin'ny lalam-pifidianana satria misy fe-potoana ny hanatanterahana fifidianana dia ao anatin'ny vanim-potoana ny maintany. Dia ny lalam-pandroenana tsy maintsy dinihana sy ny lalam-pifidianana hifanaraka amin'izany. Ka tsy disontsika raha ohatra ka nitaky ny hamoahana datim-pifidianana hatrany hatrany ny antony ny atao hoe fifidianana dia tsy ny fotoana andeha handatsaham-pifidy vato any amin'ny birao-pifidianana ao anatin'iny vata fandatsaham-bato iny akory. Tsy izany raha teo natao hoe fifidianana fa ny famolavolana sy ny fikarakarana ny fifidianana mialoha lavitra ny fotoana tokony hanatanterahana ny fifidianana no atao hoe fifidianana. Ao anatin'izany ireo fikirakirana ny lalàna rehetrarehetra ny amin'ny famoahana daty, ao anatin'izany ny fikirakirana ny listry ny fidy satria misy ambaratonga samihafa manomboka aty amin'ny fokontany zany miakatra makany amin'ny CENIFB dia miverina makany amin'ny fokontany dia makany amin'ny CENIFB indray avy eo rehefa tonga indray fotoana fifidianana mbola misy lalàna ihany koa hanaterana an'ireo fitaovana rehetrarehetra makany amin'ny faritra miparitaka any amin'ny distrika makany amin'ny commune any amin'ny fokontany ary mbola enjehana ny anatitra an'iny any amin'ireo birao fandatsaham-bato samihafa.
Ankoatran'izay tsy maintsy mbola misy lalàna mamalitra ny amin'ny mpanara-maso ny fifidianana. Azoony ireo hihevitra fa hanara-maso fifidianana fa azon-dalana anara-maso na agrément. Izany rehetrarehetra zany ny fitambaran'izany vao atao hoe fifidianana ho isika, ary heverina fa fifidianana madio mangarahara ny atao hoe fifidianana tsara homana. Ka raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia fifidianana misavoritaka, fifidianana miandry terena avy aty amin'ny ankolafy kely politika vao mamoaka daty, ary fifidianana miandry fanoherana avy aty amin'ny ankolafy kely politika ny amin'ireo fomba ratsy tsy mety amin'ny fikarakarana ny lisam-pifidianana mba hanitsinina eo anivon'ny seny izany, ary fifidianana miandry fanankanana amin'ireo fampiarana tsy mety ny fidinana ifotony an'ireo mpanisam-pifidy na ihany koa solon-tena ny seny eny anivon'ny fokontany. Ka marisarisa izany fomba afaisan'izy ireo izany, ary de lasa ny filoha-pokotany no mandray atsoratra an'ireo mpifidy izay misoratra anarana raha ny tokony izy ka raha refonto ny resahana, satria tsy nandeha araka ny tokony ho izy, tsy tratra raha teo ny izy tamin'ity fanavozana tanteraka ity, dia lasa miverina ny fomba fiasan'ny ralina na ny révision annuelle ny liste électorale indray ny seny. Ny refonto manko dia ny mpanisam-pifidy no mandondona ny isa-tokantrano ary manoratra izany ao anatin'ny karne efa voamana mialoha. Misy akanjo famantarana izany, misy baditra izany, ary manana fomba fiasa madio amin'izany ny mpanisam-pifidy, saingy tsy nahavita izany ny seny. Miverina amin'ny ralina ho isika satria ny mpifidy indray, ny olom-pirenena no asaina manantona ny fokontany. Mbola tao anatin'izay fotoana nanaovana ny fanasana mpifidy tao anatin'ny fanavozana tanteraka no nisy izany. Kitotoa daholo moa ny zava-misy eto Madagasikara ka kitotoa hatramin'ny fanasana mpifidy, hany ka tsy tratra ilay 10 sy 13 tapitrisa izay no heverina fa isan'ny mpifidy an-Tsabato amin'ny fifidianana ho avy eo. Ny endriky ny lalàna, ny endriky ny fikarakarana, ny endriky ny fampitaovana hatrany amin'ny olombelona hiasa ao anatin'ny fifidianana amanalina izany resahantsika izany. Fa mbola adevitra hafa ny amin'ny hoe iza no handray anjara amin'ny fifidianana. Manokatra adevitra hafa indray manko ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo voafonja hiatrika fifidianana. Marina fa misy ny miresaka ny amina hoe mbola miandry fitsarana ireo voafonja, ka raha tsy efa raikitra ny didy tsy entina ilaza fa very zo tanteraka ireo voafonja. Saingy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny resaka fikirakirana ny zon'olombelona dia mazava tsara mihitsy ny fihavahan'ny olona izay mipetraka any amin'ny tokantranony sy ny olona tanàna-ponja vonjimaika. Misy fahasamihafana zany, matoa nasiana ny maison de force, matoa nasiana ny maison na haute sécurité sy ny maison centrale, dia misy fomba hitazomana an'ireo heverina fa aiahina ho nanao heloka fa miandry fitsarana. Ka na dia zany adevitra izany fotsiny aza dia mendrika hisiana fikonan-doha ankoatra ny fikarakarana samihafa sy fahadisom-pikarakarana sy ireo tsy fanajana ny lalàna hiatrehana ny fifidianana resahantsika. Ankoatran'izay, ny filoham-pirenena nanokatra adevitra hafa indray mikasika an'ireo teratany malagasy any ampitan-dranomasina na hoe diaspora ho mahazo mandray anjara amin'ny fifidianana ho avy, dia manokatra adevitra eo anatrehan'ny lalàna izany satria ny fari-pifidianana rehetra dia fantatra fa eny anivon'ny fokontany. Ny fokontany no hanokafana birao fandatsaham-bato. Dikan'izany raha toa ka manokatra birao fandatsaham-bato hivelan'ny sisin-tanin'i Madagasikara any ampitan-dranomasina dia tsy maintsy midinika eo anatrehan'ny lalàna izany, satria tsisy fokontany moa ao anatin'ny sisin-tanin'i Madagasikara, any Frantsa, any Suisse, any Belzika, any Japon na any Chine sy ny sisa sy ny sisa. Ka ahoana ny tsy anaovana fikonan-doha izany rehetrarehetra izany satria lalàna no miresaka izany. Ny famoronana birao fandatsaham-bato dia fikitihana ny hampahany ao anatin'ny lalàna, ary famoronana adevitra izany, ary riska na fanahiana ihany koa amin'ny mety hisiany ny hala-bato satria tsy latsaky ny ray hetsy any ho any ny heverina fa ho isana na mihoatra akory aza ny mpifidy any ampitan-dranomasina. Ka zay ny antony mahatonga antsika manapoitra an'izao adevitra izao ka manamarina ny fitakiana nataon'ny antokotiko Madagasikara ny isian'izay cadre de concertation izany hiadika-hevitra izany zavatra niresahantsika izany, mba tsy hiverina ny doublon, mba tsy hisy ny triplon, ary mba
tsy ho tonga amina fraude électorale goavambe na osoka ara-pifidianana goavambe eto Madagasikara, ka tamin'ny alalan'ny fanomezana zony gadra hifidy no hiaran'izany, na tamin'ny fanomezana an'ireo diaspora hifidy no hisehon'izany, ka hisy mpifidy vaovao, hisy bureau fictif vaovao, ary hisy lisitra foloporonina vaovao hiaingandray hany ambadika any. Rehefa tratrana ny poiran'ny ady hevitra izay navoaka ny filoha alefitry ny CENI tamin'ny doublon na anarana verimbelona ray hety sy ray tapitrisa izao fanjakana izao ny fifidianana 2024 ny resahantsika, ka mba herovana an'izany rehetrarehetra izany no mahatonga antsika handroso hatrany ny sosokevitra ny amin'ny hoe tsy maintsy midinika ambony latabatra ary mampiantso izany faran'izay maika ny CENI, na dia azo lazaina fa afaka ady kely ihany aza namoaka izany volavolana tety am-pifidianana izany. Fa eny am-pelantanan'ny gouvernemanta aloha izany baolina, gouvernemanta izay manao ady sanina ny amin'ny famenoana ny banga ao anatin'izany gouvernemanta izany, ny amin'ireo departemanta izay mbola tsy manana minisitra, ary ny amin'ireo zay venona fa marisarisa tsy mahavita ny asany na dia fohy aza amin'ny fotoana dia mbola tetehina hosoloana araka ny feo mandeha tsy letsofina re ankehitriny. Mbola manao ady sanina sahala amin'izany gouvernemanta, ka anana fotoana ve izy ireo hamoaka izay daty izay. Eo ihany koa ny mbola kajy ara-politika samihafa ny amin'ny tsy maintsy ametra-pialana any amin'ny volana septambra any ny filohan'ny repoblika raha toa ka kandida fa 7 volana septambra raha farafatarana izy no mametra-pialana. Dikan'izay honnêteté na fahitsiana sy fahatsara-po sy fahatsara-tsaina no mibaiko izany. Fa ankoatran'izay ihany koa tsy maintsy mbola andinika io gouvernemanta io handresy lahatra ireo mpamatsy volana Madagasikara mba ahafahana mikarakara tanteraka ny fifidianana amin'ny alalany mety manana 45 milliards ariary manko ny voafaritra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 320 efa nambaran'ny CENI fa tsy ampy izany, ka raha tsy ampy ny vola no manana fifidianana tsy afaka hikarakara sy hiatrika izany ny CENI. Dia mbola miandry ny fahitsiana sy fahatsara-po sy ny fahatsara-tsaina ihany koa isika avy amin'ny gouvernemanta io, ny ampitomboiny ny vola ilain'ny CENI fa ny fanontaniana apetraka eto efa nangataka ny tena vola ilainy ve ny CENI eo anivon'ny gouvernemanta. Raha nisy izany ohatrin'ny marina satria tsara ho fantatry ny olom-pirenena izany ady hevitra resahantsika izany. Izany zava-misy, izany malaza mametraka ny veloma mahafinaritra, tokolasy tompoko avy.